Izay ny makasika ny fanotolona ho an'ny fisian'ny fahafahana maneho hevitra sy ny fahalalahana ho an'ny asa fanaovan-gazety raha Garama Olo-Miaso ndosiny fahafatesana ny tenany ny 10 volana Desambra lasa teo na tsara manokana azy ny ministera ny seraseraka nanolotra maro boninahitra dia androany ihany koa no nanatanterahana ny fotoam-bavaka fisaorana n'Andriamanitra tetsy amin'ny FJKM Ambavady Mitafo nentina nanaovam-beloma farany Antiolomanga ny firenena ity. Nasonitra amin'ny laram-boninahitra officier de l'ordre national malagasy androany raha Garama Olo-Miaso mpanao gazety ary tonian'ny famoahana eo anivon'i Madagascar Tribune teo aloha. Ny ministra ny serasera ary Laurent Radjanson no nitarika ny lanonana fanomezana mari-boninahitra ho an'ny tomboklà. Na efa be tamin'ny asa fanaovan-gazety raha Garama Olo-Miaso hoy ministra ny serasera. Nahita fa tomboklà raha Garama Olo-Miaso dia andraresina teo amin'ny sehatry ny asa fanaovan-gazety ary ny tenako manokana rehefa nanomboka nanao an'ity asa fanaovan-gazety dia teo ambany fahefany teo amin'ny gazety Jeny Foronina no idirako ny asa voalohany ary mahafantatra tsara azy amin'ny fomba fiasa sy amin'ny fomba fiaina ray manontolo koa voninahitra ho azy fanatreha-tena lehibe no nanaovana ny tokony atao rehetra nahafahana nanolotra azy ao amin'ny grande officier de l'ordre national sy natao ambany fanorona azy. Anisan'ny tolona ho an'ny sy ny fahafahana maneho hevitra sy ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety raha Garama Olo-Miaso. Efa filohan'ny vondron'ny tompon'ny orinasa-gazety na ny groupement des éditeurs de presse indépendants de Madagascar ny tenany ary efa mpikambana tao amin'ny vondron'ny orinasa tsy miankina GEM ihany koa. Ny talata 10 Desambra teo no dimandry tao Paris teo amin'ny fahavalo amin'ny 70 taona ny raha Garama Olo-Miaso tonian'ny famoahana teo anivon'i Madagascar Tribune.com ny sady tompon'ny société malgache d'édition SME. Androany no natao veloma farany sy nalevina ny nofo mangatsiaka ny raha Garama Olo-Miaso. Tetsy amin'ny FJKM Ambavady Mitafo no nentina nanomezam-boninahitra n'Andriamanitra farany no nanomezany ity mpanompony ity androany. Ka tamin'izay fotoana fanaovam-beloma farany azay izay natao androany dia nisy ny fehinoana ny afatra napetrany ho an'ireo fianakaviana sy ny mpiara-miasa ary ireo tapaka sy namana. Eny izava agy ny teny aminareo ity mamela ity afatra ity. Ity afatra ity dia tonga tao an-tsaiko rehefa tsapako tsara momba ny fahasalamako izay mety hitarika fahafatesana mety ho tampoka dia tampoka ary amin'ny fotoana tsy azo eritreretana. Koa ao anatin'ny fahasalamany vatana sy ny saiko no anomanako ity afatra ity izay mety ho avoaka ho avady amin'ny tampo rehefa mivory ny havana sy tampoka sy ny namana. Fa maninona momba vady amin'ny tampo? Teto no nametrahako ny foko, nahitako ny filamin-tsaina, nahafantarako bebe kora mpitandrina Daniel Albert, Tongo Rakotoartsy, Erika Rakotoniera. Ambavady amin'ny tampo koa dia misy marika vitsivitsy ny fiaraha-miasa koa tamin'ny mpiamina teto